raisiko fifaliana ny mifankahita tava amintsika rehetra ato anatin'ity fandaharana fampaherezana ity ary tena mahafaly ny mahita antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny radio Azis, antsika rehetra ihany koa izay manaraka any amin'ny Facebook, any amin'ny YouTube rehetra any miarabanao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ary mampirisika antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Lohahevitra anankiray no odiniantsika mandritra ity herinandro ity manao hoe tsy irery ianao, tsy irery ianao. Mialohany andiniantsika izany lohahevitra izany ary dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izahay satria lehibe loatra ny fitiavanao, lehibe ny famindramponao ary irinay tompo raha izany famindramponao izany dia ho atafinao anay mandrakariva. Andinika ny teninao ary izahay, ny fanahinao ane, omenao ny mpanomponao, omenao ireo rehetra izay manaraka ihany koa izany fandaharana izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy irery ianao, hita ny fitiavany. Tsy irery ianao, hita ny fitiavany. Ao amin'ny Romanina toko 9, teny andininy 9:30. Romanina toko 9, teny andininy 9:30 dia izao no lazay ny tenin'Andriamanitra rehefa miresaka izany fitiavan'Andriamanitra izany izy. Romanina toko 9, teny andininy 9:30 ka hatramin'ny andininy 9:30. Fa mahatoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ry hava malala, mahafinaritra izany teny fampaherezana izany. Na inona, mba tsapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao? Araka izany lohahevitra izany, tsy irery ianao, tsapa ny fitiavan'Andriamanitra. Tena tsapa izany, azo tsapaitanana izany fitiavan'Andriamanitra izay asehony antsika izany. Ary io fitiavan'Andriamanitra io dia tsy azo takarina amin'ny lafin'ny saina fotsiny, fa misy hery tsapa ao am-po. Ry hava malala, tsy miraharaha ny fahalemenao na ny fahadisoanao Andriamanitra, fa mijery ny olanao amin'ny maha-izy azy Andriamanitra, na amin'ny fotoana tsarotra indrindra dia tsy mandao anao Andriamanitra, fa mitoetra ho mpitari-dalana sy fiarovana ho anao Andriamanitra. Tantara anankiray izay tena mampahery tokoa, ny tantaran'ity lehilahy anankiray ity. Indray andro dia nahatsapa ho irery ity lehilahy ity, ary tsy mba nisy nandray loatra izy satria tsara izany nahatonga azy nahatsapa hoe irery teo amin'ny fiainany. Indray andro koa anefa dia nihaino fampianarana ara-baiboly ity lehilahy ity, nihaino ireny tenin'Andriamanitra ireny izy, nihaino toriteny izy, ary tao anatin'izany toriteny izay norenesiny izany dia izao tsapany fa Andriamanitra kay tsy niala taminy. Ary noho ny fahatsapany an'izany dia nasehony tamin'ny alalan'ny olona naneho fitiavana sy fahasoavana taminy ihany koa izany. Ary ny tena nafinaritra dia izao, izany no nampatsiahy azy fa ny fitiavan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Nanamafy izany ny apôstôly Jaona rehefa nanoratra ny boky izay nisoratany hoe tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra.
ao amin'ny salamo 7:30 dia izao indray no anamafisany Davida rehefa miresaka izany bokyny salamo izany isika dia izao no ambarany ao amin'ny salamo 7:30. Mahafinaritra ny ambaran'izany teny izany ery amin'ny andininy 410. Andininy 410 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Inona ary zany no tokony ho ataontsika? Androany, tsapanao ve io fitiavan'Andriamanitra io? Tadidio fa ny fitiavan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Eo amin'ny olombelona dia voafetra ihany. Firy moa ny olona milaza manam-pitiavana nefa tsy ahoana akory dia miova izany fitiavana izany. Fa ny an'Andriamanitra ry havako, ny an'Andriamanitra ry namako izay manaraka izao fandarana izao, mandrakizay ny fitiavany. Azo itokisana ny fitiavan'Andriamanitra, azo tsapaitanana ny fitiavan'Andriamanitra, ary azonao ifikirana ny fitiavan'Andriamanitra koa androany. Andriamanitra dia eo foana. Andriamanitra dia manolo-tanana amin'ny fomba mahagaga eo amin'ny fiainanao raha raisinao izany fitiavan'Andriamanitra izany. Aokary anantona ny fitiavana ianao ary iaina amin'izany fiadanana izay omen'Andriamanitra ho antsika izany. Mba te hanandrana izany ve ianao? Sa efa manandrana izany akory aza? Androany dia tian'Andriamanitra raha iaina ahatsapa izany fitiavana lehibe izay nomen'Andriamanitra ho antsika izany isika, ary iaina izany ao an-tokantrano, iaina izany ny fianakaviana, iaina izany ny ankohonana, iaina izany ny fiangonana izay misy antsika. Andriamanitra ne ombantsika, Andriamanitra ne hitahantsika amin'izany lohahevitra izany, ary tiako ianao tsy hisaraka amin'ity fandaharana ity, satria raha ampitso dia anome toyan'izany lohahevitra izany manao hoe tsy irery ianao, enony ny vavakao. Andeha ary hivavaka isika mialohan'ny amaranantsika ity fotoana androany ity. Andriamanitra raio, misaotranao izahay satria niteny taminay ianao. Tsapanay tokoa Tompo ny fitiavanao, tsapanay ny fitiavan-dehibe izay ataonao anay isanandro. Tehirizo izahay mba hifikitra amin'izany fitiavanao izany. Tehirizo izahay mba hahay aneo izany fitiavana izany ihany koa eo amin'ny namanay, eo amin'ny ankohonanay, eo amin'ny fiangonana izay misy anay. Ary irinay Tompo, raha iaina tanteraka amin'izany fahatsapana ny fitiavanao izay asehonao tsy tapaka ho anay izany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.